Andremo to charge d'affaires fahasalamana. Manao antsika toko. Saotra indrindra mamaly ny interview ny Faliky Fasansin.com. Misy événement important teto mialatsiny tam'vary amin'anana mba afaka fitifitinao amin'ny pielitsoditsirany Faliky Fasansin.com ve. Ya, amin'ity androany ity zany dia misy famoahana boky les champs capricorniens soratan'ny Doxa ary ny 2x1 soratan'ny Zafikeliny izay antrony. Natao tao amin'ny édition Sepia izany lanonan'izany ary zava-dehibe tokoa satria mifanitsy indrindra amin'ny iray volan'ny teny malagasy izay ankalazaitsika amin'ity volana jona ity. Ary rahantsika mampatatra moa fa Doxa dia andrarezina amin'ny kolotsaina sy ny zavakanto malagasy. Azo lazaina ary fa izy no nahasoratra sy nahadika be indrindra an'ireo azo lazaina hoe chef d'œuvre littéraire avy amin'ny teny vahiny nadikany tamin'ny teny malagasy mba ahafahan'ny vahoaka malagasy mahafantatra sy miaina an'ireny azo lazaina fa kolotsaina universaly zany hoe iraisan'izao tontolo izao mba ahafahan'ny malagasy miaina ao anatin'izany firaisana ara-kolotsaina miaraka amin'izao tontolo izao izany. Zay no anisan'ny mahazava-dehibe an'ity andro an'ity satria io champ capricornien izay nanaovana réédition amin'ny nivoaka androany io zany dia efa tapitra nandritry ny fotoana maritra ary be mpitady. Dia androany indray dia navoaka ny édition Sepia miaraka amin'ny fianakaviana izay nifarimbona namoaka nanatotosa an'izao lanonana famoahana izao. Dia isaorana manokana ihany koa Ramatoa Antrony izay Zafikeliny poeta Doxa rahateo izay nanaraka ny diiny satria mpanoratra filohan'ny afatsa UPM izy amin'izao fotoana izao, izany hoe dia azo lazaina fa zafim-panahaka tokoa angaha satria dia manatanteraka izany fiarovana ny teny malagasy eo amin'ny sehatry ny fanatotoloana izany mba ahatonga an'izany teny malagasy izany hanana aina tsy mety maty ary velona lalandava ho antsika rehetra malagasy aty ampitan-dranomasina. Misaotra indrindra Andriamatoa Andriamanjato namaly an'ity interview fofoy ity. Misaotra tompoko.